amin'ny vavaka fangatahana ampanaoviny mandritra ity volana oktobra ity ny papa François dia manasa antsika hivavaka mba ho tohanany eglizy hatrany arak'izay azony atao ny fomba fiainana torin'ny sinody maneho fiarahana mandray andraikitra manome vahana ny fandraisana anjara ny fiombonana ary ny iraka hifarombonan'ny pretra sy ny relijiozia ary ny laika. Milaza izany fa samy tompona andraikitra amin'ny iraka tanterahan'ny eglizy sika rehetra ary samy mandray anjara ao anatin'ny fiombonana. Amafisiny papa François fa ny pretra dia tsy lehibe mpifeny laika fa mpiandriondry. Avetsaiviny amin'izany fa samy nantsony Jesosy sika tsirairay avy. Tsy natao lehibe ny hafa akory ny sasany hoy izy fa natao hifameno isika rehetra. Ankonana iray isika ka manaraka ny lalana torin'ny sinody dia ny fiarahan-dia. Amafisiny papa ihany koa fa ny laika sy ny fitabatemy rehetra dia tokony ahatsiaro tena ao tompotrano ao amin'ny eglizy ary tokony hiamanokana ny eglizy. Toy izany koa ny pretra sy ny olom-boatokana rehetra. Ny fionamben'ny sinody ny eveka atao an'i Roma dia tena andrasan'ny be sy ny maro tokoa mandray an-tanana ny faniriana sy ny fanantenana eglizy sy ny olombelona. Fotoana izao hiainona ny fanahy masina izay miteny amin'ny eglizy na dia eo anivon'ny tolona ara-panahy izay tsy maintsy hatrena aza. Tamin'ny fankalazana ny 15 taona ny nijoroan'ny sinody ny eveka dia nanambara ny papa François fa ny lalan'ny fiarahan-dia no ilay andrasan'Andriamanitra indrindra ho an'ny taona 2013. Mitaky fifampiainona sy fiarah-mientana eo amin'ny kristianina rehetra izany antso iombonana izany. Nantsoina hiara-iasa isika tsy any anivon'ny asa pastoraly any am-piangonana ihany zany fa eny amin'ny fiainana andavanandro. Ny iraka iombonany rehetra hoy ny papa dia ny fijoroana ho vavolombelona amin'ny fiainantsika ary ny tsirairay dia mitondra izay manavanana azy indrindra. Amafisin'ny papa François fa tsy mifidy asa mandrara izany na mpamily fiara fitateram-bahoaka na mpamboly na mpanarato sy ny sisa. Ny konsily Vatikanina faharoa dia manamafy mandrakariva fa arena ho an'ny eglizy ny vahoakan'Andriamanitra. Maneho izany ireo asa pastoraly samihafa eo anivon'ny paroasy sy ivelan'ny paroasy. Toy izany koa ny fanomezam-pahasoavana samihafa sy ireo fiaraha-miaina isan-karazany. Ankoatra ny pretra sy ny relijiozia dia afaka manome fandaliana-pinoana sy fanentanana ara-panatsara, afaka manao tetika asa misionera ny laika, nandalina sy mandalina manokana ary manan-talenta samihafa. Afaka manorina akonam-piainana misionera feno hafaliana entan'ny finoana sy finiavana ary fasahiana. Mamaly ny fanasan'ny papa François isika hivavaka ho an'ny sinody sy ny fiainana ny fiarahan-dia. Tsy tokony ho adinoana ambony zavatra rehetra hoy ny papa ny vavaka. Raha tsy misy ny vavaka dia tsy misy ny sinody. Ny vavaka indrindra mantsy no afaka manova ny fon'olombelona miraikitra amin'ny fahazarana sy ny tombontsoa manokana ary manampy ny eglizy ho vavolombelona mahatokony evanjely mandrakariva. Ny fiaraha-mivavaky ny mpino kristianina eny amin'ny sehatra rehetra sy ny fandraisana anjara amin'ny vavaka fangatahana ampanaovin'ny papa isam-bolana ao anatin'ny tambajotra dia fandraisana anjara lehibe amin'izany iraka hifarimbonana izany.